tsy alalavitra an'izay ihany tsika nitondra neviny makasika izay fanondranana sy ny fitrandrahana andramena antsokosoko izay ihany koa ny filohan'ny antoko PFM no sady filohan'ny commission misahana andraraha andramena eo anivony filan-kevitra ambony teteza mita Andriamatoa Henri Le Cacheur ity mpanao politika ity moa dia isan'ny nanamafy mbola amin'ny toy ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny andramena eto amin'ny firenena. Mahazo vahana ny fitrandrahana ny andramena ny amin'ny faritra Naranjorofo araka ny nambaran'ny Andriamatoa Henri Le Cacheur ny talatalasa teo. Raha ny fanazavana dia tsy takona fenina intsony ny fitrandrahana andramena ary manjaka ny kolikoly any amin'izany faritra izany indrindra fa amin'ny distrika ny Mananaravaratra. Zao zavatra mampalahelo ary mamenatra mihitsy ny zavatra miseho any amin'ny faritra Naranjorofo mazava ho azy ary zalazy teo moa zany tamin'ny fotoanandro nindritrany fotoana tany aho ary afa nahita sambo anankiray mihitsy aho mirodorody amin'ireny faritra akaikin'ny Sainte-Marie tsy lavitra amin'ny tany misy anahy koa za moa zany efa inona moa izy ty avava nampiantso ary nampilaza n'ireo autorité zay tany inona moa zavatra misy le problemany na dia le moyen anenjehana io sambo ireo tsy misy amin'izao fotoan'izao nohony hoe tsy hananana moyen de locomotion ka za aloha dia anisan'ny afaniteny tamin'ireo ataoko hoe na amin'ny gendarmerie na tany amin'ny commissariat faritra ny misonnerany bongo iny dia afaniteny eniko fa ny mampalahelo aho zay tsy fananana moyen anenjehana an'ireo mpisandraka sy mpanondrana an'ireo badreo zao jerena fotsiny zany ka jerena fotsiny sala ary amin'izao fotoan'izao misy saly itsy sala amin'ny olona mpandavanana fotsiny zavatra hita amin'ny badrose amin'izao fotoan'izao fa dia inona moa azo atao raha tratrary miezaka zay anatratra ndreo olona reo nefa tonga tamin'ny tanàna zay tsy misy olona atao iza moa misangorona ny vahoaka nefa tsy mahasaly teny hoe irianany tompony soadodononoraha zany zavatra misy amin'ny mahafilohan'ny komisiona misahana ny fanadidina ny raharaha andramena azy anivon'ny CST dia mianso ny tokony hijerena akaiky ny raharaha any Mananaravaratra sy Maroantsetra ny tenany ny fanadidina ny raharaha andramena izay nambarany Henri Le Cacheur fa mitoy ary amoaka atsoatsy ny valiny izany fanadidina izany izy ireo ary mieritreritra ny hanolotra izany eo amin'ny gouvernemanta vaovao.